Kalaza ty andron'ny 20 Desambra ty zany hoe ny taona 7 sy 4 tsika eto zany no nanomboka ny fankalazana raha tsy ny hoe ny taona 4 sy 4 no nametrahana voalohany io atsangam-bato io zay ny be ny tanànantsika amin'izao fotoana zao zay efa nindroany izy no be ny tanàna amintsika neto no anisany vinahitana sy nametraka an'io tsangam-bato zay voazava teo io niaraka amin'ny olo manakaja maro ary ny solotena ny UNESCO tsy pena eto ny professeur Sudelfima zay efa tamin'ny taona 2024 no afarany fikambanana maro olo koa izy tonga tamintsika nateto nankalaza niaraka tamintsika teto ny andro 20 Desambra fanafana ny fanandevozana ka tsy kabary lava ngamba zay fa zay fanazavana efa nety indray mandreny teo de miampita foana zany zay ho antsika tanora nareo no fanilo miampita hitondra an'izao fankalazana zao zany hiampita le fankalazantsika zany sy fitandrona le kolotsaina satria kolotsaina mipetraka amintsika neto zay tantara no hazavainy teo zay ary koa mbola hoe isan-taona zahay de anisany manao fitsidihana an'io musée na tranom-bakoka misy amintsika neto io de anentanana antsika tanàna ny Tolanaro rehetrarehetra hanome lanja an'izay kolotsaina izay iavahantsika aty amin'ny Madagasikara tiky zay zany zay fananantsika harentsaina marobe ary tsy hoary voatanisa fa de anisany zany zay ny fananantsika toerana hoatran'izao sy fankalazana iarahana amin'ny nosy rahavavy aty amin'ny nosy La Réunion ka dia mbola manentana hatrany zany zahay ny fanometanana aminay nareo zay sampandraraha rehetra misy eto an-tampon-tanàna Tolanaro hanome lanja izao kolotsaina iavahantsika amin'ny faritra eto Madagasikara sy iarahantsika amin'ny nosy rahavavy aty La Réunion zao ka dia mbola mamerina fisaorana feno ho an'ny faritra nosy ny be ny tanàna Tolanaro tsy ho adino fa tena isaorana an-tanandroa anisan'ny karakara sy niarany asa tamin'ny fikambanana marolo nanao an'izao fampirantiana hitantsika zao fa dia makasitraka tompoko andro zay manana ny maizy azy zay indrindra mahakasika ny tantara dia ny fanafoanana ny fanandevozana araka mivolazy teo dia 70 taona lasa izay no niady ireo ataoko hoe mahery fo niady ireo razambesika ny amoanana an'izany fanandevozana izany ka dia iverinay fa dia tena zava-dehibe ny ankalazana an'izao andro androany zao fahaserovana andreo mahery fo ireo zay niady ho an'izany fanandevozana izany ty tanàna ny Fort Dauphin ty dia anisany nandalovana tamin'ny nanondranana an'ireo andevo ireo tamin'izany taona izany route de l'esclavage zany hoe sy ny aveto ihany no naondrana nakany La Réunion fa misy ihany koa ny avy any Afrika ny avy any amin'ny faritra hafa ankoatra Fort Dauphin ka dia teto an-dadoany zany no nanondranana andreo lareo nalefa tany La Réunion nanaovana asa anterivozina araka ny voalaza teo ary misy amin'ireo aza lasa hatrany Île Maurice hatrany Azia amin'izao fotoana izao dia miamafy hatrany ny fifandraisansika amin'ny tanànany Saint-Paul satria teo no nitodiany ireo malagasy 10 sy vazaha 2 voalohany tamin'izany fotoana izany ka natonga nisian'ny olona voalohany tao La Réunion miamafy amin'ny fitazoana ny tantara fa miamafy ihany koa mba hiteraka fifandraisana ara-kultoraly fifandraisana ihany koa amin'ny lafiny fampandrosoana eo amin'ny tanàna Roantota koa dia mafisiko zany niezaka zay nataosika hatramin'izay dia ny fametrahana n'ity sakam-bato ity tamin'ny taona 4 zay araka mivolaza teo moa ny tenanay no teto tamin'izany fotoana fa sy zahay rery ihany fa maro ireo olona manakaza manambinatra teo tamin'izany fotoana zany anisan'izany ministra ny kolotsaina anisan'izany zay sy adino andriamantoa Jean de Olme zay mbola eo moa izy amin'izao fotoana izao membre ny fikambanana manjalafa tamin'izany fotoana zany ary anisan'izany koa ianareo avy eo amin'ny office du tourisme zay sy ny manakaza maro
voaresaka atao ihany koa risorana ramatoa filohan'ny marolo ny UNESCO Historon ny ONG Ecodeva sy ireo mpikaroka malagasy maro zay anisany zany nanao ny fametrahana an'ity sangam-bato ity ary sy adimy ihany koa moa zany a fa dia teo ilay tombokilahy izay voalaza teo professeur Sudel Fioma zay anisany nanorona ary nitarika namaritra an'izay route de l'esclavage izay avy any Afrika ka hatraty a Fort Dauphin. Folo taona zay no nankalazasika an'izao fanafoanana ny fanandevozana izao, fankalazana ny fanafoanana ny fanandevozana izao. Misaotra sy mankasitraka anareo amin'ny fikambanana marolo. Misaotra anao madama satria ianao dia tena nandraindraikitra ary tsy namela ho foana ho rava ho azy ny tantara satria zava-dehibe loatra ny fitazomana ny tantara tahaka an'izao. Tiako ihany koa ny saotra manokana araka ny voalaza toy ny comité de pilotage satria amin'izao dia nazavaina fa miasaratra hatrany fandraisana mba ahafahana misinjo ny taranaka faramandiby ka dia nanangana n'izany comité de pilotage zany isika eto à Fort Dauphin izay ankasitrahana moa satria ao anatin'izany ny bureau mpanatanteraka, ao anatin'izany ny filakevitra munisipaly eto Andriamatoa filohan'ny filakevitra munisipaly ary anatin'izany ihany koa ireo sampandrarahitra rehetra zany izay voakasiky ny fandraisana ara sosialy sy ara kulturaly amin'ity tantara ity. Fa misy tetikasa lehibe zay apetrasika eto atapon-tanànan'ny Fort Dauphin dia ny fananganana ny maison de la mémoire, trano lehibe ray, tranom-bahoaka ray zany zay tazomana ny tantara makasika ny tanànan'ny La Réunion sy ny tanànan'ny Fort Dauphin. Marina fa manana ny musée Flacour isika zay sy hofanana akory ary toizana hatrany hatrany fa sara ny manana ihany koa trano lehibe anankiray zay tranom-bahoaka zany zay fantoka manokana mikasika ny tantara zay voalaza teo ka dia ho rasitrapon'Andriamanitra moa dia ho asangasika amin'ny taona ho avy io trano lehibe io zay mariky ny fandraisana amin'ny tanànan'ny La Réunion zany sy ny tanànan'ny Saint-Paul sy ny tanànan'ny Fort Dauphin. Yeah.